zany feuille de route unilatérale zany tsy fanovana zany didijadina zany fitiavatena zany fizavozahoana zany ny teny man tsy hitako hoe efa misy tondrojoto nataonay anao rery anga Madagasikara mieritreritra angenao pour le fanonganana ngany olona rehetra kitenenanao fa nisy tondrojoto nisoratanao unilatéral zany tsekena fa inao no iza fa ny olona tsy miteny io nge tsy hoe matahotra nizaniza na tsy manan'olona na tsy manampahaizana na donto na bady na nandra fa mijery fotsiny zay nataonareo fa raha fa hiteny amizay le olona anankiray tsy haiko na ministre izy io na inona hoe efa manana tondrojotra nisoratana zay nisorataniza inao rery no iza Madagasikara nga anao rery nitenenanao fa manana tondrojotra anao unilatéral zany de tsekena fa zavatra iraisan'ny maro zay nantsonao hoe consensus rehefa hijery ny firenena nezaka nangina ny olona satria niteneninareo hoe tsy nahomby nareo tsy nisisa nezaka nangina ny syndicat nezaka nangina ny technicien nezaka nangina ny manampahaizana satria ampitahoran'izay fotsy nampanginina hoe nareo taloha tsy niteny nareo taloha tsy navita nininina nareo taloha tsy nanao nininina de efa nanandrana ny tondro ianao zany hoe firy volana zay dinona ny niova teto niova ve ny délestage niova ve ny rano sy ny jiro niova ve ny sécurité niova ve ninona de le olona miteny hoe tondrozotra fa manana io aza ampidirina couloir reo dimlahy sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement fa piège zany piège raha vao miteny ianao hoe efa manana tondrozotra sisy dikany aminao zany malagasy maro nisy de ahoana raha mivoaka an-dalambeny koa ny olona tsy pory ny tondrozotra anao de asina rotaka foana veto amin'ny firenena asina tabataba foana veto asina fikomila foana veto aleo mifanajo de mifampihaina mifampiantsona reo mpanao politika de mifampiantso ny technicien sy ny sisa de andao amboarina le feuille de route raha feuille de route miangana rehefa tsy anao roroute le izy oanty fa ataovany fifidianana fa tsy mampaninona anay zay aleoko aza mijereny zany zany feuille de route unilatéral zany tsy fanovana zany didijadina zany fitiavatena zany fizavozahoana zany fanjakana tokana zany inao rery nganinona inao nga fidimbahoaka ka inao rery nanao ny feuille de route de inao rery nitondreto fa mbola ekeny olona mitondra mbola tsisy olona mitabataba de aza rangitina ny vahoaka malagasy hiteny sy hitabataba fa tsekena zany anatin'ny tondrozotra de zavatra hakanesana any amin'ny filaminana sy ny amin'ny firenena tandalana ary le hetaheta izay napisy disadisa sy nanonganan'olona teto no manomboka vahana amin'ny alalan'le tondrozotra fa sy tondrozotra eo ataotsika io fa perquisition sy refandasion ataotsika fa perquisition de fa ninjehana olona de fandokoana olona de fanaovana olona frongony fanaovana olona tsinitsininy fa zany refandasion zany famafana ny zavatra rehetra de départ zéro tsika salame départ zéro de anatin'le tondrozotra ao ny zavatra hitondrana ny zavatra rehetra hoe ao inona ny rafitra hanao ny fifidianana averina amin'ny intérieur ve sa tazomany seni ihany inona ny rafitra tokony mbola hisy hametrahana ny fihavanana malagasy inona ny rafitra misy mba afantarina hoe misy fanjakana eto amin'ity Madagasikara ty fa tsy fanenjika eto de fa ny médecine eto de fa mpiambina eto de nefa mbola miaina amin'ity firenena anankiray ty de zay nitenenana maherihery ataoko maherihery zao resako zao so de misy alay-panahy hoe efa manana tondrozotra izy de izy rery nitondra ny firenena non hijoro amizay ny olona raha vao ataonao an'izany aza fandrinao ny namanao sasany zany raha ohatra ka fitinina le izy mikasika an'le ataontsika hoe tondrozotra na feuille de route aloha zany teraka hevitra be de vazaha moa zany misy an'le hoe polémika zany na milafina anankiray faharoa de eo ihany koa mikasika ny diplomatie de io koa zany de somary fanoritana be ihany koa ny faneho-kevitra mikasika an'le resaka diplomatie de mazava loatra moa ny amin'le ataontsika hoe ho fandeha an'le fionan-dom-pirenena zay zany raha ohatra ka jerenantsika amin'ny ankapobeny reo ataontsika hoe zavatra miteraka de inona moa zany no mampisy adevitra l'izy mety eo am'lizy hoe tsy fampihana serasera ve lisa sa ny fahatakarana le serasera mandeha tsy mitovy sa hoe le zavatra iainana mihitsy no mahatonga an'ilay resabe de ho raisitsika isan'ny andininy angambandreo Constant Ravelson mikasika an'le hoe satria ny atombotra ohatran'ny orotsaka aloha zao de ty resaka feuille de route ty feuille de route zao raha piso ny hoe tonga le piso la efebtaona farany tonga moa zany taverina délégation avy any ivelany any de resaka feuille de route de niverimbery no tao anatin'ilay nity izy andro vitsy zay de eo zany le hoe fa hoany izy ty hoe unilatéral ka sa consensuel sa inclusive sa samy mampiasa ny siresany azy eo teny mbazaha rehetra rehetra
Yaona zany ny journaliste. Aka le feuille de route asa moa fakomaly sa oviny iny nisan'le la amin'ny aiza amin'ny fitondram-panjakanao moa izany le za rehefa de namoaka izy momba ny feuille de route io ohatran'ny manatahaka an'izay azontsika eritreretana tsy efa nieritreretintsika efa volana vitsivitsy ihany a hoe tsy efa feuille de route mipoitra ve io hoe manomboka hoe roa volana zao no nrasa any amaroataona ny fifidianana mialohan'izay fanamboarana ny lalam-panorenana sy ny constitution sy ny sisa de ny teniny moa zany a de mbola miverimberina tetomaly hoe éclatement moa le fomba filazanareo azy zany hoe avoaka tsipriany zany zay avoaka tsipriany zany zay hoe zao le fikaonandoam-pirenena verinay a zao aby ny anatanterahana azy amin'ny volana juillet moa izy teo volana juillet de tonga ny juillet zany zao le zay zany mandrasan'ny anio alao de alao voaka ihany rehefa zay ny tediavany alao voaka ihany rehefa zay ny tediavany fa raha misy dika vilana nyty le hoe hiditra kolafy ty afa ny tamy raiky amby 750 le hoe panorama afy zany a afa ny tamin'ny 7 ary afy ty zavaiko tsara mihitsy tamy raiky amby 70 olona efa masaka mandritry ny volana maro mihitsy ary tena efa raha nisy ny mandatehezandratsiraka de tena mandatehezana mihitsy le manao hoe okzay ry a valao alalaka ny fanaovana politika alao alavana ny tokarena republika avatelo ny atsangana efa nisy constitution nandehandeha ary de iny zany nahaingana ny resaka tao amin'ny panorama zao mbola misy manofo ohatrany hoe panorama ihany nefa tsy mitovy mihitsy afa ny tamin'ny 7 dia raha boriborina de adiny rajoelona sy raha valomanana de hoe ataoona de asaindra valomanana monerana ny fananany rava zany moa adiny izy mirahalahy de tsy hay moa zay tsika menakavy ny saika hoe anonitra azy zao aby zarao ny seza manao inity raha marina zany de hoe feuille de route miandro tataka ozy le za rehefa mialatsiny efa ohatran'le anaram-bositra ny tononiketo fa zay ny alalany maro azy hoe feuille de route miandro tataka zany ozy de za de manamafy nzay fa nitenitsika teto foana nge zay hoe latabatra boribory hoe satany tetezamita hoe sy ny sisa hoe miandro tataka zany fa itindray mandeha ty tsy hoe adiny rajoelona sy iza fa le vahoaka vaky ny resaka sosialy hita fa tena ny fitondrana ny mahatonga an'izay a vaky lefa rajoelona ka ahoana moa vaky lefa izy a zay ty ndray mandeha ty de le firenena manontolo mihitsy no tao amin'ny kolonely Mikael Ndrenirina sy izy efatra izy dimy mirahalahy tao amin'ny hoe ndao anavao ny republika ka am'ty ndray mandeha ty zany a raha misy feuille de route de hoe ny hahatonga an'le vahoaka manontolo anangana ny republika vaovao zay fomba fifampitondrantsika rehetra vaovao eto fa eto tsy misy hoe reto le mpitaritarika anakany ny 13 mai tamin'le lisy moa fa ny voasambotra koa izy miraha vavy so raha matorina raha Kotomanga sy Marie Michel Saondra mitaritarika reny le hoe tsy mitanila raha misy ny fandraisana aminareo de ampamoaka momba ny fomba nitondranareo fa tsy zay zavatra ho atsangana ary ny atoko rehetrarehetra samy manana olonareo a misy 300 nareo reo ny atoko a misy 4 taona nefa nijoronareo a alefaso ny olonareo any anaty fikaonandoam-pirenena fa aza mitady entony a de tena mialatsiny a za miaina de mahafinaritra mihitsy le tenin'le rangahana karay tamin'le tany amin'ny diaspora ozy izy hoe le mihevitra azy manandoha eto amin'ny firenena avy zany nikona efa zay foana ny natao tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 sy ny sisa fa de nilazany nasiny anarana l'izy hoe ateneram-pokon'olona zany hoe ny any amin'ny fokon'olona miona amin'ny fokon'olona manana an'izay lazainy izy afa mikeondoha izy a
de ateny mera zany hoe mpitondra teny ny solo-tenany any no miakatra amin'ity mila eritreretintsika menakavy zay ateny mera pokon'olo zay so tsika variny eto de le mihevitra azo manandondray a no mamoaka taratasy isan-karazany hoe tiany anay de iny lasa atao de hitovy amin'ny taloha ihany ny eto zany hoe ny fiteny-bazaha azy hoe confisqué zany hoe naorony vitsivitsy ho anazy a le tolom-bahoaka de izy no mamoaka an'izay heveriny fa firenena vaovao eto repoblika vaovao eto ny filohan'ny fanavozana moa tam'le fianao tamin'ny diaspora de isana mafa hoe tsisy ohatra hoe tsisy pika zany tsisy overa zay hevitra menga fa ny fotony zany hoe mamirara-tsaina ihany izy amin'ny lafiny anankiray a le hoe mba le arofanina moa zany tena le arofanina mihitsy eo le arofanina na ny minisy mpanjakana misahana an'ilay hoe fanavozana ary nyresaka ihany koa ny hoe samy hafa tanteraka amin'ny hoe sivy sy roa arivo ohatra hoe résolution politique feuille de route politique na hoe tondro zotra politique nentina hoe namahana olana mety hoe olon-droa na olom-bitsy na mpanao politique fa ty zany tena hoe hitodika any amin'ny lafin-javatra hoe toe-karena ny sosialy ny fanabeazana sy reo hoe tena sehatra hoe laklen'ny firenena ka zay hoe samy hafa mihitsy ary tsy ho any amin'ilay hoe fizarana seza sy ny ka tsy ndriko mihitsy le arofanina le arofanina satria zao naneka fefika he maingany ka fo masaka amin'izay hoe hafa tiandray mandeha ty miala tsiny fa ray aman-dreny izy hafa mihitsy tiandray mandeha ty fa tsy ohatran'le fampiavanana ataonareo tany aloha le arofanina zao a satria misy an'ity ministera ty manko le arofanina zany zao a de misy indroa metaona na intelo metaona ny arofanina voalohany a de hoe mba tsy ho teny midy mpanjakana hoe misy solotena mpanjakana na solotena ty ministera ty na salamy zany de reny zany rehefa hiteny any amin'le fikeonandoha de ohatrany hoe ny azy ny teny amin'ny lanja 5 taona fa ny tenin'ny sarababem-bahoaka atsasakilao zay zany a zava-dehibe zay hoe miaro an'le hevitra le hoe tsisy overy ny hevitra mako nytiako lazainy eto miaro hoe mba tsy ny hevitra zay tonon'reny olo reny a avy aty amin'ny fitondram-panjakana no lasa maveza-danja mba tsy ho fanjakazakana atoko ihany ko hoe zay avao amin'ny atoko anina de zao ny hevitray alefaso ny olonareo a de asaivo mandresy lahatra de nareo moa telonjatoko mbola misy keo ny indépendant mamenatra de tena za manebaka mihitsy hoe efa telonjato nareo ny eo mbola misy indépendant ihany sady indépendant no betsaka voafidy sy be mpifidy fa le fampanjakazakana hevitra na hevitra na mpitondra na hevitra olona efa sefosefo tao amin'ny tanàna koa satria le hoe kifirongo ange tonga hatrany zao nanam-pahefana kely voatondrona voafidy zao de mihevitra azy ho mpanjaka kely amin'ny toerana misy azy daholo zany ny ano atrehatsika ary tsy maintsy mifanazatra tsika mba tsy hilefitra amin'ny zavatra ohatran'izany a ao mpanomanana fikaonandoha-pirenena manana firovolana moa tsika zany a io manana ho am'izany manana eo amin'ny 10 volana eo a na efa-bolana eo fa mbola mety hiverina antsika iny a fa aloha hevitra anankiray ataontsika isany na be resaka ihany ko mikasika an'le ataontsika tao aorian'ireo fivoahana maro samihafa zany a tany ampitan-dranomasina nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika resaka tany Dubai tany Afrika Atsimo tany Russie ary farany teo dia tany Frantsa de samy mahina moa zany mitondra ny heviny ao zany teo hoe le fombafomba le ivelany zany le fombafomba no any zany no anympanany adihevitra ondray zany mijerijery hoe makasikasika ny votovotoatiny any hoe iny ty ataotsika ty a mety misy aia zany ny sasany hoe itsika ty hoe manahoana amin'ny frantsay sao de tandrefana moa amin'ny akapobeany zany sao de hovidina lafo ty misy motsy moa zany miteny ny olotsotrany amin'le hoe tena tonga de mahitsy ny sasany tsy mahay diplomatie ity fitondrany ty de eo zany de samba any amin'ny lafiny fikarena ary misy zavatra homary zao talay tenyny io moa le tany Frantsa fa malo tena nanomboka miparitaka lay hoe tapitra ny volana mie ny fifanarana amin'ireo hoe mpanaratrolika lehibe na tiana na tsy tiana aloha mifandraika foana amin'ny hoe tandrefana sy tatsinanana sy ny sisa satria hoe apiditra rosiany tsika na katarisy kataria ao anatin'ny zay famatsina zay ohatrany enjakenjana ihany lay adihevitra anatin'le izy ara-toekarena sy ny hoe stratégique de tsy mba nisy ny teniny nositsika tsisy ny teniny nositsika de koa anefa sao toatra ny voateny tamin'ny tany Frantsa
fa de mila hitantsika malagasy mazava tsara hoe inona io resaka dego io satria atsaranana le seranana manko ny to resaka tamin'ny sy anavao moa zany anatsara anatsara fa anatsara ara-miaramila rahatafika ve sa anatsara manao tsika malagasy no mila andamosy ny président momba ny resaka tahaka reny satria atsaranana aty amin'ny faritra misy atsika tena misy eldrano kely tena stratezika mihitsy ao atsarananao tao monina nadoforandratsiraka ny sambo ie stratezika mihitsy ao de mizotra makary amin'ny nositsika ry ny sekrenina stratezika mihitsy keo ny sekrenina de averika atsaranana sy tomasina raha tena hanao de anisan'ny poro anisan'ny seranatsambo tena hanandanja ty amin'ny Océan Indien reo tena hanandanja reo amin'ny fifamoivoizana rehetra ty sy ny fiavin'ny resaka na hatramin'izany mpitondra solika izany ary reny no tokony tena resahantsika fa ny zeny resaka moa ohatra ny hoe arofenitry ohatra nytao tsinisianina ny tao Frantsa tany Rosia voanakany Frantsa tena hanina be zany ary na ny afrikanina le mpandinika afrikanina ary misy de mioraka mihitsy hoe lasa tany Rosia ny président malagasy velao andeha milamina eny na ny tato amintsika ary nge misy an'izany lefa tsy hita tsony hoe iza ny tompona andraikitra amin'inona fa olona filohana andry mpanjakana ery tsy ao mitandrify azy no mendimendy mihitsy indraindray rehefa miteny momba ny dian'ny président indrindra fa tany Rosia ka zany rehetra zany raha nytenitsika eto ny zaiko ny azotsika etsinjovana ny diantsika eto de hoe le votoatiny re olona ndao atrehana tsara le votoatiny satria raha ho avy zany mpitondra solika avy any Rosia zany manahoany io ateza sy aharitra ve io ary mikombona ve zany ny lalana hafa misy lalana hafa koa nge misy lalana hafa isan-karazany mihitsy fa indrindrindrindra ny fikarohana sy ny fitrandrahana eto amintsika satria reo vahiny reo any velan'ireo de mahita an'izany hoe ahena sy efa foanana tsikelikely am'izay fampiasana solika fa manimba ny tontolo ihany sisisy izy anefa mivarotra mitrandraka maninona de ny atsika zany tsy poitra mihitsy fa ny azo no atobaka maketo zay de mbola averina amin'le resaka tsika tamin'ny heriny ihany